Ny dia volana Batolampo no mangorantsana ankiniheny. Ny dondavitry ny anakaratra no mampanembana ny avantihana, ny patrakala nangafikely no mampisainto ny lafikavana, fa ny any kosa andro mana tantara ho an'ny malagasy ny pikabary, tompoko lahy sy tompoko vavy. Migado na ity ny fahadimy folo volana janoary, androm-pirenena ho an'ny kabary. Mankalaza izany amin'ny fomba miavaka isika anio. Ho fanandratana ny kabary izay antitra neti-paharazana sady voasokaja raha teo ho arem-bakoka aratsaina tsy azo tsapahitanana ny zanak'olombelona maneran-tany, koa araba sarasara tompoko lahy, salanitra ho manimanitra tompoko vavy, miaraba manokana ny malagasy rehetra tratra ity andro malaza sy mana-tantara itya ny tenako. Ho an'ny Madagasikara dia ny kabary no arem-bakoka aratsainy ny zanak'olombelona faharoa taorianany fahaiza manao momba ny taohazo izay zafy maniry ny tamin'ny taona 8 sy 2000. Zava-dehibe eo anivon'ny fiarahamonina ny arem-bakoka izay tsy azo tsapahitanana ho an'ny zanak'olombelona tahaka ny kabary. Mora ifanakalozana, ahitana taratry ny fahasamihafana arak'olotsaina izany, ary mahatonga ny asa famoronana eo amin'ny mpiangaly azy ihany koa. Ka izoko vareny manitra voninkazo sa izandry no manitra ravikazo no manitra indrindra ny trano? Tsia, tsy izoko ny sovizovina manitra voninkazo na izandry ny zahozahoina ho manitra ravikazo, fa kosa anio dia andro mana-tantara ho an'ny malagasy sy ny pikabary rehetrarehetra. Ny fepetra raisina ho an'ny fikajiana dia afahamiaro, mampafantatra sy mampahely ny kabary. Mila olona vonina sady vanina, andray anjara sy andray andraikitra amin'ity kabary mamitsika itya isika. Ka anao tahaka ny vato lava sorina ka izay hipetrahany ho marina avokoa. Tsaro fa ny kabary no apinga miaro ny mamalagasy, enti miakatra, enti mitraka ny fanatotoloana izay misy amin'izao taonarivo diavintsika izao. Teny manentana no savidina tamin'ity taona 2024 ary amin'izao fankalazana ny androm-pirenena ho an'ny kabary zao ny hoe kabary malagasy manamafy ny fihavanana ary fany ny fiarahamonina. Hazo tapaky ny famaky ny tenako ankehitriny ka sady vahoaka no fanjakana raha ny tontolo ny kabary no resantsika. Koa manentana antsika pikabary ny tenako ankehitriny, indrindra n'olom-pirenena mba anome lanja manjakariva ny kabary, ny lahabolana ambava ny kabary malagasy, eo indrindra ny kabary hoenti manatsara ny fiarahamonina sy ny sotoavina ary ny kolotsaina izay mitaky ny finiavana avy amintsika satria mitady varalila izany ankehitriny. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny pikabary dia olona ny fahendrena. Noho izany mila olona tena mpamaky lay isika eto Madagasikara. Amoazana indray ireo sojabe ny kolotsaina izay ateraky ny kabary malagasy. Apetraka ho angovo miabo ny fahaiza manao ny tsirairay satria ny olona no arena. Mitaky fomba fiasa madio anatin'ny fanavozana marina izany, indrindra ho atsika pikabary, mba atongavana amin'ny tanjona izorana amin'ny tena fampandrosoana marina. Ry vahoaka malagasy, ry pikabary namana, sambatra. Sambatra raha samy sambatra ny ponina lafa manana ny voarabe ialokalofana, tretrika. Raha samy tretrika ny ponina Ambohimanga manana ny fidasiana kianja malalaka Ambato Miotendro fitazatazanana, fa sambatra raha samy sambatra, tretrika raha samy tretrika isika malagasy satria anisany voasokajy ho arem-bakoka aratsaina tsy azo tsapahitana ny zanak'olombelona ny kabary malagasy. Mireare isika kehitriny, mijoro isika kehitriny manamarika an'izany manerana ny Madagasikara
mistera ny serasera sy ny kolotsaina dia mijoro eo anilanareo foana ary maneo ny fahavononana amin'ny fampiroboroboana ny kolotsaina ka ho aminan'io dia ny kabary malagasy. Koa mirary koa raha mirary ny sosiny tsara indrindra ho atsika mpikabary rehetra tsy ho kakeny ambokelitiana na ho tontolon'ny mbeandrasana fa ho tojo izay rina andidy ahita ny tonony ikapa ahita ny vaniny ary ho sambatra am'izay rehetra atao ho tahinjana ary ane isika ho elavelona ny teny malagasy ho elavelona ane ny teny mamelona ny kabary sy ny kolotsaina malagasy. Sitraky raha-po tompoko lahy telona eran-tsaina tompoko vavy.